Hoan'izay olona voantso malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ao amin'i Jesosy Kristy, ho ampitomboina ao aminareo ani ny famondram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Iderahantsika an'Andriamanitra ry havako malala, andeha homanintsika ny salamo 150, andininy voalohany hatramin'ny 7, arahan'ny hira 730, andininy voalohany sy ny 2. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao, fontsombola ary ny tendrombohitra, na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao, ka manao hoe miverena ry zanak'olombelona. Amen. Aoka iombona amin'ny vavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokonay ianao, ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka, tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Misaotra anao zay Tompo, fa tsy voafetra ny toerana sy ny fotoana ny fahasoavanao, fa mbola sitraka ho Andriamanitra ny hahenonay anao amin'ity andro anio ity, miombona amin'ny fiangonana masina amin'ny eran'izao tontolo izao, amin'ny toerana samihafa mahenika izao tontolo izao. Misaotra anao zay Tompo, fa na dia eo aza ny tebiteby sy ny aya izay mampitaraina ny tany ankehitriny, dia mbola eo ianao Andriamanitra mijoro, manohana, mampahery, miaro momba anay mandrakariva. Amin'ity andro anio ity Tompo, dia ankininay ampelantananao izao fanompona masina taona izao, ho fanompona araka ny sitraponao, ho fanompona anitra kasitrahana eo anatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, andeha hoenontsika amin'ny fanajana ary hoeritreretintsika fatratra izao sitrapon'Andriamanitra ambaran'ny Tompo amintsika izao. Ho ny soratra masina: fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy, ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio. Mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy, fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana, ahalalany tsara ny marina, ka dia ody ny saina ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sambelona hanao ny sitrapony. Koa mibebà ianareo, ka miverena hamonoana amin'ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo, ary mba hanirany ny Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy. Amen. Sambatra maitso lalana,
izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ry havako malala, manoloana zany sitrapon'Andriamanitra izany, dia mahatsiaro ho tsy tanteraka eo anatrehan'ny Tompo isika, ko andeha hiombona amin'izao vavaka fifonana angatantsika famelan-keloka eo anatrehan'Andriamanitra izao. Aoriana ny vavaka fifonana dia ny hira fa 717 417 andininy 7 sy 4 no iraintsika. Hivavaka isika. Tompo, menatra izahay, mangay ahy eo anatrehanao satria tsy nanaraka ny sitraponao, tsy nanaiky ny verina taminao, efa nanalavitra anao ka nandao ny lapanao Andriamanitra mitsy ary izahay. Tompo, amin'ity anio tianay koa iombonana ny feon'ilay zanakadala fa izay raha nitenika nanao hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika ny atao hoe zanakao intsony. Koa indro Tompo raiso izahay, na dia tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao ihany aza. Mino izay Tompo, fa lay Jesoa tsy mba mandao, lay Jesoa mpamindra fo, lay nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, no indro manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny fotoritory sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinotsinony, ary izay manatona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy ho ianao, koa raisy Tompo ny fo mibebaka izay manatona anao ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesoa no anananay fanantenana fa voavelany heloka iny. Misaotra Tompo. Amen. Sarani utanata Zavete utiau Maturkane fafau Raisina Zavete utiau Raiso ary havako ny teny famezatoka izay omeny Tompo famelana ny elontsika tsiraray avy. Hoy ny Tompo, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra Davida rainao, efa nohenoko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao, indro
hahasitrana anao aho, ka raha afaka mpitso dia hiakatra ao an-tranon'i Jehovah ianao. Farainy kosa nanao tamin'ny ankizy lahy nanao hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka apaikinjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento aty ny zanakombona fà ka vonoy, ary eo ka isika hihinana sy hifaly. Fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fahita indray. Ko ambara riavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa voavelany helokareo noho ny anarany masina miderany tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Hira 720 andiny 2 sy 3 no iraintsika riavako. Tadiena vanaitanao izao, mifania tsy hoena dia odiana. Eriunisaki veri pamunji manakeri asitranana. Nyawanda mitra mifari rami sinyuvafu Arianjeli mirana vuku fumadari detabuni aia ipuvununi fiada nanarasani samatra isika. Aokary isika fiangonana izao hiaraka hanambara ny fanekemponona apostolika izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy tompo anao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijara nanapaka i Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy tompo, avy any levi ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavako alohan'ny amakina ireo soratra masina 3 izay voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity, dia andeha hiombona mivavaka angataka ny fanahy masina isika. Fanahy masina tonga ny fotoana amakinay ny teninao, koa ka ianao fanahy no anazava ny teny
eo ambavany mpanomponao izay manambara any ampon'ny mpiaino mba anindrona any ampony andraisana fanapahan-kevitra ho aminy ho avy. Mitenenanao Tompo fandreto ny miaino izay mpanomponao ary hazavao amin'ny alalan'ny fanainao masina izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny bokin'ny Isaia toko faha 1:30. Isaia toko faha 1:30, ny andininy faha-4 hatramin'ny faha-9. Amin'ny anaran'ny Tompo no makiko ny teny. Fa izao no lazain'i Jehovah tamiko, tahaka ny feron'ny liona sy ny liona tanora eo amin'ny rembony, ka na dia voangona aza ny mpiandrondro betsaka hamely azy, tsy matahotra ny feon'ireo izy, na mandatsa-drembo noho ny fiorakorahany, dia tahaka izany no hidinan'i Jehovah tompony maro, hiady ao tendrombohitra Ziona sy ny avonany. Tahaka ny vorona manomba no hiarovan'i Jehovah tompony maro any Jerosalema, fa sady hiaro no hamonjy izy, eny sady hiantra no hanafaka. Koa miverena ho amin'izay efa niodinanareo fatratra, ry zanak'Israely eo. Amen. Fizatsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko 5:20. Andininy faha 1:20 hatramin'ny faha 4:20. Amin'ny anaran'ny Tompo hatrany no makintsika ny teny. Ary ho Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary olona izandriny tamin'ny rainy. Raiko, meo any anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely, dia nangon'ilay zandry ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany. Dia nirahany tany an-tsahany hiandro kisoa. Ary satriny hameno ny kibony amin'ny voankazo fihinan-kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Ary ranody ny sainy dia hoy izy, indrisy, maro ny olona karaman'ny raiko manan-kanina be dia be, fa izao kosa maty mosary eto. Iainga aho, dia hody any amin'ny raiko ka anao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy. Ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe, alao aingana ny akanjo tsara indrindra, ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany, sy kapa ny tongony, ary ento aty ny zanakombo nafaka avonoy, ary eo ka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very fahita indray. Dia nifaly izy. Amen. Faranantsika ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny Timoty toko faharoa. Timoty faharoa toko faharoa, ny andininy 2:20 hatramin'ny 4:20. Fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy, ary mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio, fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany.
Ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny famirampanahy, fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana, halalany tsara ny marina, ka odi ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly, izay nanao azy sambelona hanao ny sitrapony. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboina ho amintsika ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tomponsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho toriana amintsika amin'ity andro ity dia izy hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Lioka 5:10. Lioka 5:10 izay mitantara ilay ataontsika hoe ny tantarana zanak'Adala, ho ny filazany maro. Ny sasandray moa miteny hoe ny tantaran'ilay zanaka Hendry, satria nalala no tany an-tranony rainy izy. Ao amin'ny Lioka 5:10 hatramin'ny 4:20 no toriana amintsika amin'ity anio ity. Ry havako malala, rehefa mandinika an'ity soratra masina ambany masontsika ity isika, dia hita fa mitovy tsy misy valaka amin'ny zavatra iainantsika ankehitriny ny tantaran'ity antsoina hoe zanak'Adala ity. Mitovy, zao tsika zao samy mihidy an-trano avokoa, mihiboka ho ny filaza mba tsy handairan'ilay otrikaretina, mba tsy paritany valanaretina Covid-19. Fa indro koa tadio fa no tao an-tranony rainy ihany koa ilay zanak'Adala, rehefa avy nandany ny fananany tamin'ny filan-dratsy samihafa tany ivelany tany, dia nody koa izy. Misy fanoharana anankitelo tany sainy Lioka voalaza eto amin'ity 5:10 ity. Ao ny fanoharana momba ny farantsakely very, ao ny fanoharana momba lay ondro very, ary ito fanoharana momba lay zanaka Adala, na koa antsoina hoe lay zanaka very. Ny mahasamihafa azy ireo amin'ireo mahasamihafa ireo fanoharana telo ireo dia zao: ilay fanoharana roa voalohany, ny amin'ilay ondro very sy ilay farantsakely very, dia hita misongadina ny ezaka izay nataon'ny tompony hitady azy, ka tsy namelany raha tsy hitany dia nanao fifalim-be izy rehefa hitan'izany. Fa ny mampiavaka ity fanoharana ny amin'ny zanak'Adala ity kosa, dia hitantsika misongadina eto ny fanapahan-kevitra entitra sy mazava avy amin'ilay zanaka antsoina hoe Adala, ny fanapahan-kevitra atao amin'ny niverina ho ao an-tranony rainy. Ary rehefa tonga tao an-tranony rainy izy dia noraisiny rainy tamin'ny fifaliana, dia niefara tamin'ny fifalim-be koa zany. Andeha ry havako jerentsika amin'ity andro anio ity, ny lohahevitra manao hoe modia ao an-tranony ray. Ny hafatra ho antsika amin'ity anio ity dia ny hoe modia ho ao an-tranony ray. Modia ho ao an-tranony ray ka ilaozy ny fiainana taloha. Modia ho ao an-tranony ray ka ilaozy ny fiainana taloha. Niala tao an-tranony rainy ity tovolahy ity, tovolahy moa zany ilazantsika azy eto satria voalaza fa izy ny zandriny. Ity tovolahy ity niala tao an-tranony rainy, nitondra harem-be, nangataka ny lova ny amin'ny hoaviny mihitsy nangatahany, nefa dia rahantsika mahita fa dia niefara hatramin'ny fiainana fadiran'ovana, niefara tamin'ny fianterana tamina tompo-tany ray, ka dia indro nihinana ny voankazo fihinan'ny kisoa. Zay ny voalaza eto. Zava-dehibe ry havana izay hitantsika ato amin'ity soratra masina ity, dia ny fanapahan-kevitra tao anatin'ilay zanaka
rehefa afapo tamin'ny fiainana tany ivelana izy, rehefa afapo tamin'ny fiainana izay heverina fa filan'ny tenany manokana, ka tonga fadiran'ovana, filazan'ny Lukazy moa eto dia hoe mahantra, ka dia nahantra izy. Ny mpandinika dia miteny fa ny teny hoe mahantra eto dia teny izay mifanohatra amin'ny hoe fiadanana, teny mifanohatra amin'ny fiadanana, ka zary lasa tsy tao anatiny intsony ny fiadanana mahazanaky ny rainy azy, efa tonga farahidina izy satria niala taminy ny fiadanana. Fa indro kosa tonga ny fotoana niverenany sy nandraisany fanapahan-kevitra ho ao an-tranondrainy. Ravako malala, tokony ho tsaroantsika hatrany fa lasa fatiantoka foana ny fialana ho ao an-tranondray, fatiantoka mandrakariva ny fialana ao an-tranondray, na inona antony ary na ahoana endrika isehony zany dia fatiantoka zany. Fa ny zavatra nafinaritra eto, ny fanapahan-kevitra tao anatin'ity heverina fa zanaka adala ity, fanapahan-kevitra izay niverenany ho ao an-tranondrainy, tsy nalala menatra satria tsaroantsika fa nitondra harem-behivavy izy nivoaka teo, nefa tonga malahelo indrindra ankehitriny hiverina indray ho any an-tranon'ny dada, tsy nisy enatra tao aminy. Ary jereo fa misy fanapahan-kevitra goavana tao anatiny, fanapahan-kevitra tsy tara loatra, fanapahan-kevitra amin'ny fotoanany hiverenany ho ao an-tranondray. Raha manaraka tsika riavako ny 17 sy 17, rehefa todo zany fahantrana lalina zany, rehefa nialan'ny fiadanana izy, dia hono voalazany 17 hoe aranody ny saina, tonga saina izy ka nandray fanapahan-kevitra. Ny 17 zao ny fanapahan-kevitra, iainga ao. Ary jerentsika rehefa tonga amin'ny 20 dia hita fa tsy kobakambava fotsiny zany fanapahan-kevitra zany, tsy eritreritra fotsiny zany fa tena ny tanterahany, navadika ny asa, ny eritreriny sy ny fikasany teoloha izy ny tena hiainga. Eo amin'ny 20 dia izy voalaza hoe dia niainga izy. Riavako malala, raha te hody ho any an-tranony ray isika dia tsy maintsy ilaozantsika ny fahantrana izay ananantsika, tsy maintsy ilaozantsika ny fiainana mahafahadiran'ovana antsika, tsy maintsy ilaozantsika ireo lasa sy ny talohantsika rehetra izay tsy mendrika ny tranondray. Tsaroantsika tsara ilay zatovolahy anankiray nanontany an'i Jesoa ny amin'ny fikasany te handovany ny fanjakany lanitra. Ahoana tompoko no atao izy raha te handovany ny fanjakany lanitra? Dia misy fepetra napetraky ny tompo tsara tamin'izany. Raha andeha ianao dia mandehana amin'ny dimy fanananao ka omeno malahelo. Lay fitenenana anankiray izay nataon'i Jesoa dia mazava kokoa manao hoe fa ho moramora kokoa ho an'ny rameva ny hiditra amin'ny vody fanjaitra no ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakany lanitra. Tsy mandany mpanan-karena hiditra amin'ny fanjakany lanitra Jesoa, fa te hiteny kosa fa raha harena izay mbola misy mitarika sy mitondra antsika ho amin'ny lasa sy ny taloha ka mahatonga antsika tsy hiditra amin'ny varavarana lanitra dia tsara kokoa raha janona zany. Misy teny marobe izay entin'ny tompo hanazavana fa tsara kokoa ho an'ny olona ny miditra tokamaso any amin'ny fiaina mandrakizay no ny mihanana maso roa kanefa misy fahatafitonana. Riavako malala, antso no ataon'ny soratra masina amintsika ankehitriny, antso ho antsika hoditsika sy hiverenantsika ao an-tranondray, efa alany, efa lasa lava, efa niala ny trano, efa nandany ny harem-behivavy, efa nanao ny tsy marina, efa tonga mahantra, efa nanalavitra fiadanana isika. Fa antso no ataon'ny tenin'Andriamanitra antsika, antso mba hamelantsika
ny lasantsika miaraka amin'izay. Fotoana mety, fotoana izay andiniantsika tena fantatra zao, iverenana ao amin'ny tombo. Ry havako malala, miantso antsika ny soratra masina, hiverina marina ao amin'ny tombo. Tsy ny sanatria ny valanaretina coronavirus no abebaka atsika. Tsy sanatria ny tahotra sy ny aya manoloana ny fipariahana haingana dia haingana ity valanaretiny ity no andeha hiverenana amin'ny tombo. Fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy no efa miantso atsika. Ny tenin'Andriamanitra mihitsy no efa mibaiko atsika sy maniraka atsika hody ao an-tranony iray, ka handao sy hiala miaraka amin'ny vava amin'ireo taloha sy ny lasantsika rehetra. Fotoana mety ary zao ry havako malala, fotoana ahafahantsika mandiny tena. Efa ao an-trano tsiraray avy tsika zao mitoka-monina, fa midira lalindalina kokoa ao an-tranony iray ho amin'ny lalan'ny fibebahana marina. Fotoana izay ahafahan'ny tsiraray avy mandiny tena ao anatin'ny vanim-potoanan'ny karena, kanefa ao anatin'ny vanim-potoana izay itokanany efitra, itokanam-bavaka, ahafahana manatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra koa zao. Modia ao an-tranony iray ka avelao ilaozy ny lasa rehetra.